ONG Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aelina Nissan vous présentent. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Amanuchawanao ni Fampalalambaovao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. 5 filières au choix: paramédicaux, droit, gestion et management, commerce. Uprim Manuchawanao ni Vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprim. Tsy ny fanarahany rehetra ka tsy akasitrahany afakandro Christian solombavam-bahoaka ny Mahajanga voalohany lany tamin'ny vovonana firaisankina ny mahakandida be ny tanàna ao andrenivohitra Mahajanga any Rivo Rakotovao. Nanamafy ankilan'izay ny mpitondra tenin'ny vovonana firaisankina fa olona tokoisana fa tsy hivadika no atolotra, antony naneken'ny bureau politika ny Rivo Rakotovao. Tsy Christian fototra na tonga ny fahampitehan'ny lalana sy ny tsy fandoavana ny karaman'ireo orinasa mpanao lalana indray androany no mitaky ny anafanganana ny fanamboarana ireo lalam-pirenena. Minisitra efatra ny fanesy teo anivony ny ministera ny asa vaventy tato anatin'ny 5 taona farany tsy afaka ny asa araka ny tokony ho izy noho ny fanakana ny prime ministra ny famoaham-bola. Isan'ny efa nanamafy izany ny ministra teo aloha Ajo Andriananarivelo. Tsy misy izay tsy mitaraina amin'ny fahatapahan'ireo tandrenivohitra ny isa-tokantrano amin'izao fotoana izao. Nanantanteraka fihetsiketsehana ho fanairana ny tompon'andraikitra ireo mponina ao amin'ny fokontany fiakarana commune Ambotrimanjaka ny tolakandro teo. Tsy zaka intsony ny fahatapahana lavarino ireo mponina ary misy fiatraikany goavana izany eo amin'ny fidiram-bola. Ankehitriny aza efa miatra ilay tatao 5 isanjato ho an'izay tara fandoavana ny faktura. Tsy ekera ny fanesorana amin'ny toerana ho ireo mpitrandraka vato ao amin'ny kariera Ambohitromby Ambohijanaka izay manodidina ny 3,000. Mbola malalaka ny toerana afaka trandrahana ka tsy tokony hanilika azy ireo ny orinasa sinoa ao an-toerana raha ny fanazavana. Any ivelany alan'aly ny hektara no toton'ny afo any Californie Los Angeles amin'izao fotoana. Karazana firetana miisa 3 no mandravarava ny an-toerana ka trano fonenana maro no efa rava tanteraka. Ny Antsipirindreo avy hatrany ary. Ankafarany indray tompo klasy tompovavy misy diana ny tokantrano amin'ny ity aliny alakamisy 12 ny volana septambra taona 2024 ity aterina ny araba ary manasana ampitiavana anjony fampalalam-baovao araka nefa natsidika teo dia tsy ny fanarahany rehetra ka tsy akasitrahany afakandro Christian solombavam-bahoaka ny Mahajanga voalohany lany tamin'ny vovonana firaisankina ny mahakandida be ny tanàna ao andrenivohitra Mahajanga ny Rivo Rakotovao. Nanamafy ankilan'izay ny mpitondra tenin'ny vondrona firaisankina fa olona antokisana fa tsy hivadika no atolotry ny no antony naneken'ny bureau politika ny Rivo Rakotovao. Tsy mifanaraka-hevitra ny solombavam-bahoaka afakandro Christian solombavam-bahoaka ny Mahajanga voalohany lany tamin'ny vovonana firaisankina sy ireo bureau politika eo anivony ity vovonana ity momba ny mahakandida be ny tanàna ny Rivo Rakotovao ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Feno ny fipetra afana milaza fa hoe kandida ny olona anankiray raha tsy misy ny fipetrahany sonia eo anivon'ireo mpitantana antoko mameno ny vovonana firaisankina. Nefa hatreto mbola tsy misy ny sonia 5 ao anatin'izany vovonana firaisankina izany ka zay no ilazako hoe tsara dalàna izay zavatra izay. Misy ny amboletra, misy ny zavatra everina fa antery ka ivery koa hoara-dalàna raha ohatra ka misy ny fakana ny hevitray ao anatin'izay fa tsy atao resaka parachutage zany no anendrena olona anankiray latsaka amin'ny toerana izay tsy nanomanany. Raha zay natonga zany ny joro tsy nanaika hatramin'ny farany hatonga n'io olom-panjakana ambony teo aloha zay latsaka tia Mahajanga. Tanan-dehibe Mahajanga ka olona efa manana traikefa eo amin'ny fitantanana tsy hivadi-pitokisana noho nosafidian'ny bureau politika ho kandida ho ny mpitondra tenin'ny vovonana firaisankina ho setrin'izay. Raha tsy nanaiky moa ny solombavam-bahoaka atao akory moa fagnanany dia fa izay ihany gn'anany zany hoe
ame maha-porte-parole anahy mitondra tenin'ny firaisankina anany resako eto zao fa sa amin'ny tenako manokana io aloha dia fa napahakevitry ny tao amin'ny firaisankina zahay ao amin'ny firaisankina dia fa leo mba nananao malika sy teherika zava-boribory sony maro tao amin'ireo indépendant taminy lasaka député teo milaza ny tompo-teny fantatry daolo fa zahay anie miaraka aminareo ihany ahay firifiry ny indépendant lany tamin'le toerana sy tandasahanay satria izy indépendant dia lasa izy nivadika ry amin'ny herimarary diny tapoky ny maronisa tao amin'ny bureau politique manay zany dia amafisiko eto zany dia serako tovao rivony candidat firaisankina ao masanga voalohany tsy iverina amin'ny fanapaha-keviny araka izany ireo bureau politique eo anivon'ity voavonana ity fa irivo rakotovao no candidat be ny tanàna ao andreny vohitry mahajanga na eo azany tsy fankasitrahany solombavambahoakan'izy ireo any antoerana antsay fototra na tonga ny fampitehan'ny lalana sy ny tsy fandoavana ny kadraman'ireo orinasa mpanao lalana indray androany no mitaky ny anafainganana ny fanamboarana ireo lalam-pirenena ministra efatra ny fanesy teo anivon'ny ministerany asa vaventy tao anatin'ny 5 taona farany tsy afaka ny asa araka ny tokony ho izy no ny fanakana ny prime ministre ny famoam-bola isan'ny efa namaly izany ny ministra teo aloha ajo andriany anarivelo ho afainganana amin'izay ny fanamboarana ireo lalam-pirenena araka ny teboka ny votra nandritra ny feonan'ny prime ministre tamin'ireo tompona andraikitry ny ministerany asa vaventy teny amin'ny lapam-panjakana ny Mazoarivo fampitamba avao izay nanaitra ny maro satria raha iverenana itsay Christian ihany no isan'ny fototra nahatonga ireo lalam-pirenena amin'izao endriny izao tamin'ile fanapaha-keviny ampiato ny famoaham-bola eo anivon'ny fond routier ny taona 2024 ka tsy nahafana ny kojakoja ireo lalam-pirenena ara-potoana sy araka ny tokony ho izy fa ihany koa nahatonga ny tsy fandaovana ny volan'ireo orinasa malagasy misehatra amin'ny fanamboaran-dalana ajo andreny anarivelo no ny andraikitra ny ministerany asa vaventy tamin'izany fotoana ary no tsindriny io trango io nandritra ny famindram-pahefana teo aminy sy ny ministra nandimby azy andesy lahatra mba hamoahana mba nitsoniavan'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena ny volan'ireo olona ao anatin'ny fond routier fa tsy naharesy lahatra zay dia ianao nga mamety maharesy lahatra kokoa vaovao monsieur le ministre fa malagasy toantsika no misitraka ny vola io dia tena miditra ao anatin'ny fahasahiranana mihitsy tena ho anay tsy hovahanay le izy dia ianao nga mamety mamana azy 24 no najanon'ny prime ministre ny fahafahan'ny fond routier mamoaka vola ka nanomboka teo ny apotika andro manalina ny lalam-pirenena rehetra teto Madagasikara noho ny tsy fisin'ny fikojana ka io erahany rehetra mahita ankehitriny io ny vokatr'izay fanapaha-kevitra izay iajo andreny anarivelo ny taona 3 nanao ampamoaka nanamafy ny amin'ny hoe iza no tena fototry ny olana vaika eo avy any amin'ny prime ministre ary misy taratasy mazavany no nilaza hoe tsisy azo aloha ny vola rehetrarehetra avy any amin'ny fond routier zay niteraka olana ny fandaovana na ny karamany mpiasan'ny agence routière nefa natao le vola tao ny prime ministre no mamme baiko hoe azomena aloha le vola tsy mahazo avoaka ny vola raha tsy misy autorisation avy any amin'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena nety taminareo ve ny fanapaha-kevitra ny raisinareo zay ve ny tena fahaiza mitantana eto amin'ity firenena ity ary nitondra vokatsoan'ny firenena ve zany fanapaha-kevitra zany ny tantara ny tsara araka izany itsay Christian fototry ny olana indray no miseho mandody atabatra manoloatra ity fampitehany lalam-pirenena ity porofo mahatompona andraikitra feno antsay Christian sy any Rajoelina amin'izao fasimbany lalam-pirenena izao ministra telo zay no nifandimby taorian'ny ajo andreny anarivelo fa tsy nahavany olana teo amin'izay fanamboaran-dalana izay ka androany tsy misy fahagagana azo antenaina fa faniliana andraikitra sy fialana bala no betsaka faharoa volana izay no nanesorana maherin'ny 4 tapitrisa ariary ny karaha maraisiny ireo solombavambahoaka raha ny fantatra ividianana fiara no antony izany saingy atreto tsy mbola fantatra mazava ny fepetra mifanaraka amin'izany indrindra ny mahakasika ny fiara sy ny vidiny ny lakana efson saika misy atrany ny fangatana ireo solombavambahoaka fiara 4x4 amin'ny fitondram-panjakana izao nametraka drafitra hafa amin'ny fanomezana izany ny fitondram-panjakana ary voalaza fa hoesorina amin'ny karaman'izy ireo ny vidiny fiara tsy mataho-dalana izay takiny miteraka savorovoro sy famitaniana maro izany amin'izao fotoana antony tsy fantatra mazava ny fepetra mifanaraka amin'izany araka ny fanadiadiana natao nandritra ny rovolana izay efa nakana 4 tapitrisa ariary mahery eo ny karama omena ireo solombavambahoaka izay ividianana 4x4 ho azy ireo
raha ny fanazavany ireo solomavambahoaka tsy mbola nisy fifampiresana ny momba izany sy nisy fiara izay hovidiana amin'izany. Tsy mbola fantatra ihany koa fa ny vidin'ny fiara izay hovidiana raha ny fanazavana hatrany. Raha ny fantatra mandritra ny 5 taona no fanesorana ny vola izay hividianana io fiara io. Izany hoe raha 4 tapitrisa ariary isam-bolana no alaina amin'ny karaman'ireo solomavambahoaka mandritra ny 5 taona manodidina ny 87 tapitrisa ariary araiky izany ny vola hividianana fiara iray. Avy aiza ihany koa no hividianana ireo fiara ireo. Maro amin'ireo solomavambahoaka no mametra ampanontaniana mikasika ity fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana ity sangy tsisy misy mivantana maneho ny fitarainany sy ny famontaniana apetrany amin'izany izy ireo. Eo ihany koa ny milaza fa manao izay tiany hatrany ny mpitondra ary aprofin'izany izao resaka fiara tsy mataho-dalana tsy misy fanazavana ofisialy izao. Fa tsisy fampandrosoana azo antenaina eny amin'ny commune eto amintsika manoloana ny fampihenana trany amin'ny 17 isan-jato ny volan'ny siady. Io vola io izay nahena ho 10 tapitrisa ariary isa-taona raha toka 59 tapitrisa ariary isa-taona zany teo aloha noho ny tsy fahaiza mitanta ny mpitondra fanjakana. Noho ny fahasairanana sy ny tsy fahitana vahaolana intsony nanday fanapahan-kevitra sy ny fanaraka tamin'ireo mpamaty vola ny mpitondra fanjakana malagasy ampihena ny teto-bola-panjakana. Araka izany, nahena hatrany amin'ny 300 miliara ariary ny teto-bola-panjakana tamin'ny LFR na ny teto-bola-panjakana nasipanitsina farany teo. Antony ihany koa nampihena hatrany amin'ny 370 isan-jato ny volan'ny siady ho an'ireo solomavambahoaka. Dia ambarako eto moa zany nahatonga ny solomavambahoaka rehetra amin'izao fotoana izao nahena ny siady. Ary nahena tsy mba 50% akory 73% nahena ny siady. Raha toka 59 tapitrisa ariary isan-taona ny volan'ny siady ho an'ny solomavambahoaka teo aloha, nahena ho 80 tapitrisa ariary isan-taona zany amin'izao fotoana. Io vola io zany sisa no ho tantanan'ny solomavambahoaka. Antony voalaza ho nahatonga izany ny fandoavana ny trosan'ny jirama. Hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta nandritra ny fampafantarana ilay programme de mise en œuvre ny PGE na ny politika ankapobeny ny fanjakana teny Tsimbazaza ny volana aogositra lasa teo. Voalaza ny Prime Ministre tamin'ny fotoana io ihany koa fa hiverina ho 52 tapitrisa ariary tahaka ny teo aloha io siady io amin'ny taona ho avy. Tsy mitombiny zany ary fampandriana disa fotsiny ihany hoy ny solomavambahoaka. Antony mbola ahena hatrany amin'ny 23 miliara ariary ny teto-bola-panjakana ho an'ny taona ho avy araka ny fifanarahana tamin'ny mpamaty vola. Dia hoe amin'ny taona ho avy tsy hihena engany ho diso sy teny rendreny solonay. Ahoana moa tsy henany zany amin'ny taona ho avy satria ihena io fa mihena io mbo ihena 320 miliara. Dia afaka roa taona mbo ihena 320 miliara nzay ny budget mpanjakana. Afaka telo taona mbola ihena 320 miliara tsy ny Banque mondiale nanerantsika nanao an'izany. Fa isika fitondrana mpanjakana ny zavatra lettre d'intention nataony nisy ny avy Ramatoa ministre des finances budget sy ny gouverneur ny banque centrale. No amafisina trano fahazavapoana ny fanatanterahana ilay PGE na ilay politika ankapobeny fanjakana no io tsy fahaiza mitantana sy tsy fisian'ny vola io. Ao ihany koa ireo milaza fa tsy hisy fampandrosoana azo antenaina eny anivon'ny commune manoloana io siady na hina io. Tsy misy izay tsy mitarahina amin'ny fahatapahan-jiro eto andrenivohitra ny isa tokantrano amin'izao fotoana izao. Na nitanteraka fihetsiketsehana ho fanarina ny tompon'andraiky mpanjakana ireo mpona amin'ny fokotany fiakarana commune Ambotrimanjaka ny tolakandro teo. Tsy zaka intsony ny fahatapahana lava reny ho ireo mponina ary misy fiatraikany goavana izany amin'ny fidiram-bola. Ankehitriny azy efa miaritra ilay tatao 10 isan-jato ho an'izay tara fandoavana faktiora. Rehefa tsy mahavita raha joelona miala fizainy daly. Tabataba siotsioka orakoraka mitaky ny ijerevam-baolana makasika ny fahatapahany herinaratra indro antony fihetsiketsehana izay nataon'ireo mponina ao amin'ny fokotany fiakarana Ambotrimanjaka tamin'ity androany ity. Misy fotoana 3 andro 4 andro tsy ahitana herinaratra mihitsy ao an-toerany ka tsy zaka intsony hirana nambaran'ireo mponina. Nolazaina fa misy olana ara-teknika ny tambazotra mitondra ny herinaratra makany amin'ity fokotany ity isange voarererera ny jirama hatrany ireo mponina raha manao ny fitarainana.
raha ohatra ny ampitsabo zao a sorotra ny fiakarany ty koa atao mbany aby dia tapitra simba daholo ny fanafody rehefa miantso le 547 zay mena numéro de dossier nefa ny tatra eo tsy tonga ny ambodimity miantsona ny ambodimity zay tsy au courant amin'ny zavatra ty dia atao ina zany le 547 tsy ilazaina problème an'olona ty dia rehefa miantso dia hoe naraponina ozy izy mila mividy transfond ansoloina an'ilay ty fa kely nefa ny hatramin'izay io a tsy mila an'izany hoe misolo zany manino misy fotoana mandeha tsy tapaka dia manino indraindray ny tapaka maharitra atondropolo tapaka anatindray andro dia aiza zany le hoe miponina ny vidy transfond zay nge mando vola mijirama e tsy tokony izay ny vidin'izany tsy mbola hita manangasanga nirika ho antsika ny hoe raha oviana ihany no oresiny delestazy miteraka olana sy fahatantoka goavana ary atoekarena ary manimba ny fotom-piveloman'ny mponina ao amin'ny fokotany fiakarana botra manjaka ihany koa ity fahatapahany herinaratra lavareny ity efa taona maro mitapaka foana le jiro nefa ny araka lefa teny namana rehetrarehetra teo a tsisy vahaolana le izy zay tokony hitady vahaolana tenenin zareo ny tedava vahaolana hafa fa raha zay jiramana tenenareo a tsy hitanareo amin'izany mihitsy io tsy ahita vahaolana aminay tsononareo dia nefa ny fatiantoka efa niraisinay tao a efa be dehibe ny zavatra nefa niatra taminay a hatrany amina trondro maty be dehibe rehefa tapaka io izy an'izany hoe tapaka amin'ny alina manomboka amin'ny alina efa ny apitso ariva vao miverina ny trondro maty amin'izany satria le trondro a mila paray mihodina foana efa trondro efa manetsinetsiny ny trondro maty efa manapitrisany dia mila ho isam-bolana zany ianao a misy fatiantoka be foana raha ny zava-mitranga mbola lavitry ny afo ny kitay amin'ny famahana ny delestazy ary tsy mijanona eto ihany izany fa mihitatra any amin'ny faritra maro manerana ny nosy ihany koa izay mifangaro krizy arabola tsy ahafahana mividy sy mamatsoloka ara-potoana miendrika famonona nkolaka ny vahoaka malagasy sy ny fahoriana manjady aminy amin'izao fotoana izao indrindra fa ny fahatapahany ty herinaratra ity nandenanao fitaraina zay tany amin'ny jirama dia inona ny navaliny manaovanareo taratasy ozy dia angony a za mihitsy ny nanao an'ilay taratasy dia président no nitetin'ny tokantrano faranao raraka andamosingisy e lasa indray a nitondra olona nandena keny andrefa nambojanary inona ny navaliny tsisy vahaolana ntsony ozy izy a fa io ara mbola epoko dia ao nareo menakafo ozy izy ny teknisianina tao andrefa nambojanary dia rehefa aveo indray reberebena indray hoe atao indray ny taratasy ozy dia entineny commune tena reraka izay tsy haiko hoe hovonoina ve zany zay vahoaka sa ahoana tsy mazava atretiny toy ny drafim-panarena na voalaza fa natolotry ny tale generaly vaovao tamin'ny fanjakana foibe izay nitsinjara ho drafitra arabola arakolona arateknika raha niseraseraka pobeniny efa nandeha nanaiky sy nankatovy ny fanjakana indrindra fa nidrafitra arabola ohatriny namarina ny sorabola atontona anarenana ny jirama ankoatra ny sorabola na subvention izay manodidina ny 10 miliara ariary isan-taona faritra maro ankehitriny no efa nahitana fihetsiketsehana vokatry ny fahatapahany herinaratra ity amin'izao fotoana izao saingy mandrapitsofina trany ny fanjakana fa tsy mihaino ny fahorim-bahoaka sosialize hatrany dia sahirany ireo tantsa mpamboly karoty sy ovy ao amin'ny faritra Vakinankaratra noho ny fahalafosan'ny masom-boly sy ny zezy bazar ary ny fanafody izay tena ilaina amin'ny fiarovana ny vokatra amin'ireo aretina izay mahazo ireo fambolena amin'izao fotoana tsisy tombotra intsony ho ireo tantsa ny vokatra azo fatiantoka no be dia be miampy fitaterana ary tsy mba misy tohana na mba fijerevana manokana ataon'ny fitondram-panjakana manoloana izao fahasahiranana izao andrinirina nandria miarso Kolontsirabe. Anisan'ireo legioma manamarika ny faritra Vakinankaratra ny famokarana ny karoty sy ny ovy amin'izao vanim-potoana izao anefa dia tojo fahasahiranana tanteraka ireo tantsam-pamboly aty an-toerana noho ny falafosan'ireo kojakoja maro samihafa izay ilaina amin'ny fambolena. Anisan'izany ny falafosan'ny masom-boly sy ny zesy-bazaha izay tsy izy viana intsony ny fiakaran'ny vidiny, eo ihany koa ny fiakaran'ny vidim-panafody amin'ny fiarovan'ireo bibikely sy ny aretina izay tena ilaina mba tsy hamodika tanteraka amin'ny fambolena. Raha ny fanadihadiana hatrany dia matsiaro mahatiantoka tanteraka ireo tantsam-pamboly avy eto Vakinankaratra noho ny fisiany aretina izay mahazo ireo karoty sy ny ovy amin'izao vanim-potoana fambolena izao. Raha tsy ny kalitaon'ny vokatra noho ny falafosan'ny fanafody nefa tsy mandaitra ihany koa raha ny fanazavana. Alefa le fambolena zero tsara fa zao ny mahazo. Alefa le fanafody tsy mahatafavoaka an'le tiana ho atao fa dia ohatrany hoe vola miala foana no hita.
ny fahalafosan'ny fanafody zezika ny masombolo aloha dia tsy mandeha amin'izay tena izy mahitsy fa dia ohatrany hoe zay tiany any ambony ho atao eritrereto hoe zezy bazara itapo moa amin'izao ohatriny nataoko telo etsy dia ny olona sy ny asa zany dia efa tsy misy tombomaritra ho antatsava zany hoe asa naika tsy maintsy ataonay zao dia atao hoe faran'izay farany tsy mety io zao raha amidy a mikotikotinao tsara fa tsy lafy ray tapitra akory nefa ny vola lany eto angamba fa ny andro tokon'izay fa tsy misy mipetraka tsony matiatiko anay zay zao hoe raha tsika anao zao ne mandinika eto amin'ny sur terrain zao mihitsy ny tokony karoty nefa karoty efa tokony hiala zao ny aretina zao dia efa raha mahita hoe zao no aretina mahazo azy zay ny olana mikasika an'io nefa ny fanafody amin'io fa mandeha tsy mijanona ka mifanafody atao hoe misy a fa tsy mandaitra azoko lazana hoe tsy mandaitra raha mifanafody resahako aminao eto tsy voavaly mihitsy hoe tokotokony ohatrinona nefa mbola tsy mandaitra mihitsy izy amin'izao aloha hatreto manoloana ny fahasahiranana izay menjady ireto tatsava eto vakina karatra ireto dia tsy mba misy ho izy ireo ny fanohanana na koa fijerevany fitondram-panjakana amin'izao fotoatsaratra izao pasaika variana eny ambony latabatra avokoa ireo tompon'andraikitra raha nambarany ity tatsapamokatra karoty avy eto vakina karatra ity ka tsy mijery mihitsy fa ne mandefa tatitra nefa tsy mijery azoko lazana hoe tsy mijery raha tena mijery marina an'le tatsa izy a dia tokony mijery an'izao zava-fambolena hita maso zao mbola tsy nahita teknisianina aloha anay aloha hatreto aloha mijery fa dia any amin'ny tablany foana no teny hoe zao no maso dia zao mijery mbola tsy nahita teknisianina nitsirika hoe tena manaona zany fambolena tatsa zany dia mifanampin'le fanjakana zany no tiana ho fantatra hoe mba ahoana ty zezy basa ty hoe tokony mba hisy fihemolana ve ahoana ty masombolo ty tokony andeha amin'ny ara-dalàna ve hoe raha mba misy ny tena tian'ireo tompon'andraikitra dia atsireo akaiky le tatsa fa tsy hoe any amin'ny sery latabatra any dia mandefa ny tokony ho tenenina nefa ny aty tsy fantatra hoe inona marina araka izany dia azo lazaina fa andalo fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoan'izao ireo tatsapamokatra karoty sy ovy avy eto vakina karatra ary tsy ny lafin'ny fambolena irery ihany no tena mampijaly azy ireo fa eo ihany koa ny lafiny fitaterana vokatra iny ihany koa nisy antontsika vetivety ao anaty dokam-barotra fohy ao aorian'izay ny tapany faharoa Musique et Universal Music Africa présente Franglish en concert au Palais des Sports ce dimanche 22 septembre à 15h. Prépare-toi à un live de ouf. Sono, lumière, effets spéciaux par Ivanko. Achète tes tickets sur ticketplace.io. Massine Issourag. Massine Musique, Alcoran. Sponsor Telma. Radisson Blue Hotel. World Cola. Excusez-moi, j'ai le droit ou pas? J'ai le droit? Rejoignez l'université Immédiat Nanissan, l'université de cinéma, de l'audiovisuel et de l'ingénierie du son de l'océan Indien. Des matériels et infrastructures haut de gamme suivant les normes internationales. D'autres mentions sont aussi disponibles. Le marketing digital, la communication numérique, la publicité, l'informatique et télécommunications. Diplôme habilité de la licence au master. Immédiat, l'unique université de cinéma, de l'audiovisuel et de l'ingénierie du son habilité à Madagascar. Porte ouverte du lundi 26 août jusqu'au 7 septembre à Nanissan. Visitez nos studios. Inscrivez-vous et visons haut et loin. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite.
Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Taverna samatsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampahalambo ao anoho izy antsika izany avy hatrany dia nahazo famatsim-bola amin'ny tetina 100 tapitrisa ariary avy amin'ny FMFP na ny Fonds malgache de formation professionnelle ny eo anivon'ny Sima Bio na ny syndicat malgache de l'agriculture biologique Androany. Vola izay natao hanomezana fampiofanana ireo tantsa anarivony eo anivon'ny ity syndicat ity. Mikasika ny fampiroboroboana ny vokatra biolojika sy ny ampivelarana izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Vola mitetina 100 tapitrisa ariary no atolotry ny FMFP na ny Fonds malgache de formation professionnelle hoentina hanomezana fampiofanana ireo mpiasa anarivony eo anivon'ny Sima Bio na ny syndicat malgache de l'agriculture biologique amin'ny alalan'ny tetikasa Bio Horizon 2022. Tetikasa izay natao hanomezana fampiofanana ireo tantsampamboly ampivelatra ny vokatra biolojika sy hitondra izany eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena. Le Bio Horizon ty zany dia ahafahan'ny Sima Bio anao formation ana olona eo amin'ny 1000 personnes eo dia sur région Rombefolo era Madagascar. Izy io moa zany dia tena ampiasaina ahafahan'ny mpikambana atao amin'ny Sima Bio sy ny mpiara-miasa ao amin'ny Sima Bio mba hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny hanaraka ny fenitra izay ilain'ny tsena ivelany. Zay zany tena ho ampiasaina ty vola sy famatsiana avy any amin'ny FMFP ity. Mahakasika olona maro ity tetikasa ity, antony maharisika ny FMFP amin'ny fanomezana izay famatsim-bola izay entina hanomezana fampiofanana ireo tantsaha malagasy. Ny anton'le famatsim-bola zany dia indrindra mahakasika olona maro aloha ty projet d'intérêt national prioritaire ty mahakasika olona maro 1000 personnes ozy izy teo ary indrindra ny manosika anay amatsy vola lizy ihany koa dia ny hoe tsy manampahaizana hitomemepona ireo zay misitraka famatsim-bola fa mba avy hatrany dia fa mba hitataratra ny hoe hoaizy izy ireo inona no ataony zany araka voalazany Sima Bio teo zany dia hoe zay vita formation amin'ireo le 1000 personnes ireo zany dia efa antenaina fa ahitany anjara toerany misehatra ny asa. Hatreto manodidina 270 miliyara ariary ny famatsim-bola efa nomeny FMFP tamin'ny alalan'ireo tetikasa maro entina hanomezana fampiofanana sy ampitomboana hatrany izay fahaiza-manao ny mpiasa malagasy izay. Fa tsy ekena ny fanifisorana amin'ny toerany ireo mpitrandraka vato ao amin'ny kariera Ambohitromby Ambohijanaka izay mandidina ny 3 arivo. Mbola malalaka ny toerana afaka trandrahana ka tsy tokony hanilika azy ireo ny orinasa sinoa eo an-toerana raha ny fanazavana. Vao maraina ny rohitra ny azon'ny kariera eto Ambohijanaka ireto mpitrandraka vato ka nitaraina sy nanao antsoavo. Antony nidiran'ny sinoa ny kariera ka tsy afaka mitrandraka intsony izy ireo izay manodidina ny 3 arivo. Raha ny fanadihadihana natao teny an-toerana, misy olom-boafidy iray no nahazo ny tany ka nanome azy ho an'ny sinoa. Ny tantara tany am-piandohana dia izay fikambanana niorina tamin'ny taona 2020 dia nangataka izao toerana izao tamin'ny mpitondra fanjakana ka hatramin'izao dia mbola tsy vita ny taratasy fangatahanay ka izany indrindra no angatahanay amin'ny mpitondra fanjakana mba hafangiana mba azaonay karatany mba hisitraka an'izany ohatran'ny olona rehetra mba nahazo zany dia mba mangataka zany zay satria ny zava-misy eto aminay zany zao dia misy olona tokana anankiroa olona roa hoe solombabaoaka izy ireo zay tsy manonona anarany ka tokony andeha ny fanadihadiana fa milaza ho tompony izy ary manana titre amin'ity toerana ity dia manahoana zany le fangatahanay tamin'izany fotoana zany. Raha ny fanazavana ireto mponina ireto sy ny mpitrandraka vato ihany koa
tsy ekena ny anesorana azy ireo teo an-toerana. Ity no asa fivelomana amin'izao andro sarotra sy ny fidiran'ny mpianatra izao ka tsy mahita hany kohanina raha tsy afaka miasa. Zao izy dia manilika sy manalana amin'ity toerana ity. Zao nefa ny fidiran'ny mpianatra manahirana ny ray aman-dreny rehetra amin'ny fampidirana amin'ny mpianatra na ny sakafo hohanina raha mafa manahirana satria mitadavina androany hohanina androany. Misy ireo olo ireo misambotra volana eny banky mba hanamboatsarana ny fiainany. Ahoana zany ny tompoko mba amiarinany an'le vola ireo zany amin'ny banky satria izy voaroko eto amin'ny toerana iasany. Zay tompoko ny tena zavatra mampalahelo anay dia ampitaina amin'ny tompony andraikitra. Izay tsy sanatria hoe tsy tia vahiny na ohatra zany fa orinasa sinoa zany no mena ny toerana io dia ny malagasy ahilika eo amin'ny toerana ny asany. Hatreto aloha tsy mbola nisy fanazavana ofisialy avy amin'ny tompony andraikitry ny commune mikasika ity olana mitranga eny an-toerana ity. No tanterahana tena anivy ny commune Antananarivo renivohitra androany ny atrikasa sy fifandraisan-dahatra mikasika ny IFPB impôt foncier sur les propriétés bâties na ny etratrano. Zava-dehibe ny lohahevitra ka tonga nandray anjara momba ny famolavolana azy ireo ny mpanolotsain'ny tanàna ny lehiben'ny distrika enina eto andrenivohitra. Ny solotena ny inspecteur des impôts eo anivy ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola sy ny maro hafa. Ny atrikasa izay notaria ny PDS n'Antananarivo renivohitra fanampanazavana. Ivoaka ny valorisation any IFPB 2023 ary afaka andoa izany ireo contribuable. Ny 2021-22 kosa dia misy an'le abattement ary tokony efa afaka mandoa daholo isika mba ho ara-dalàna ary mba afaka mahazo ny taratasy fanamarinana ny amin'izany. Misy doléance 3000 eo anivon'ny bonne gouvernance ankehitriny manao fangatana momba ny io abattement io. Misy commission ho atsangana ainganaingana mba hanafangana sy ame valiny mahafampo atsika izay nanao an'ireo doléance ireo na fangatana. Atao lara-pameana ho an'ireo mpitantana ny faritra arovana amin'ny faritra tapany avaratry Madagasikara eo amin'ny lafiny tontolo iainana ka misy atrikasa nataon'izy ireo ka ho an'ny fikaonan-doha nandiniana ireo paikady ho ampiarina amin'izany izay natao tao Mahajanga ny 10 sy ny 12 septambra teo. Saika hitovizan'ireo faritra rovana ty amin'ny faritra tapany avaratra eto Madagasikara ny karazana tsindry izay manimba ny faritra ara-tontolo iainana ireo eto amintsika. Raha toa ka 9 millions d'hectares ny velarantany amin'ny faritra rovana manerana ny Madagasikara raha ny loharam-baovao dia eo amin'ny 4,500,000 hectares eo dia avy aty amin'ny faritra avaratry Madagasikara avokoa dia any amin'ny faritra Boeny, faritra Nalanjorofo, Diana, Sava ary Sofia ka natao teto Mahajanga raika izany ny atrikasa natao fanamafisana ny fiarovana ny faritra arovana. Maro ny tsindry mahazo an'ireo faritra arovana reo zay saika hitovizana ihany zany. Tafiditra ao anatin'izany ohatra amin'ny resaka fifondramonina, ny adoroala, ny fanaovana charbon ka nisy ny fifampizarana traikefa sy fampafatarana ny isaky ny gestionnaire tsirairay dia nisy ny fidinana ifotony ray androany nampafatarina an'ireo plateforme reo ireo mangrove, nisy ny fitsidihana an'ireo site de restauration na hoe ireo toerana zay narenina amin'ny alalan'ny fanarenana fambolena an'ireo onko reo. Nisy ihany koa ny fijerevantsika amin'ny resaka régénération naturelle na hoe ireo zavatra mangrove zay fa hitantsika fa tsy voakitika fa mitsiro azy zany noho ny ateraky ny hoe tsy voakitika zany tsy tratran'izay tsindry zay. Ireo mpitantana ny faritra arovana mivondrona ao anatin'ny plateforme des gestionnaires des aires protégées Avarabe no niarany Kondo ny amin'ny famaritana ireo paikady ho fiarovana ny faritra arovana aty amin'ny faritra tapany avaratry ny nosy. Tanjona zany dia mety hoe misy ny ato fa tena atao toy ny mianak'Andriamaso ny faritra arovana tsy ampidirina ao anaty faritra arovana ny ato.
apetrapetraka mazava tsara ireo dispositif rehetra izay iarovana indrindrindra ny prévention contre les feux ny anatin'ireny faharovana ireny. Eo ihany koa ny fiarovana ireny arena voajanahary izay tehiriziny ireny fahatrarovana ireny tsy hivoaka intsony any ivelany. Izay aloha zany dia tena défi koavambe izay iarahan'ny ministère ny tontolana sy ireo mpitatana ny fahatrarovana. Hotandrovana araka izany ny tsy famaizany fahatrarovana ary ny tanjona dia ny ampitombo ny isan'ny tompon'andraikitra mpiaro ny tontolo iainana eo anivon'ny fahatrarovana aty amin'ny tapany faritra avaratry ny Nosy. Fa mbola maro ireo zaza hafakely izay tsy afaka mandeha any an-tsekoly sy mahazo fampianarana noho ny tsy fampiny sekoly afaka mandray azy ireo rehefa eo amin'ny taona ny andolan-tsaito no saika mijanona amin'ny fianarana izy ireo rehefa tsy manana fahefana ampianatra mitokana ny zanany ireo ray aman-dreny. Saika ahilikiliky ny fiarahamonina hatrany ireo zaza manana fahasembanana sy izay manana olana amin'ny fandraisana tsy toy ny ankizy rehetra. Misy amin'ireo sekoly ambaratonga fototra no mandray azy ireo saingy rehefa tonga ny taona ny mahadolan-tsaito azy ireo saika tsy misy intsony ny sekoly afaka mandray azy ireo. Saika fikambanana ray aman-dreny manana ireny zaza hafakely ireny no mivondrona ka ahafahan'ireo tanora manana fahasembanana mamonjy sekoly. Manana talenta manokana ireo zaza hafakely ireny ka tokony hotrandrana raha ny fanazavana. Ny tanjona lehibe ny centre scolaire havana dia ny autonomian'ny ireo zaza ireo, ny fahaleovantenany amin'ny fiainana andavanandro dia ny faharoa ihany koa hitrandrahanay ny talentan'izy ireo sy ny hoe inona ny asa afaka ataon'izy ireo aoriana kely ao. Dia ny fahatelo ny fahasambarana sy ny fifalian'ireo zaza ireo satria izy ireo ihany koa dia mananjo ohatra ny ankizy rehetrarehetra dia ny fahasambaran'izy ireo ihany koa zany dia anisan'ny tanjonay eto amin'ny centre havana. Mbola voafetra hatrany ny zaza hafakely azo ny fikambanana raisina raha ny fanazavana. Raha ny hita mbola maro ireo zaza hafakely izay tsy mandeha any an-tsekoly. Rehefa vanim-potoana ny fampidirana ny mpianatra tahaka izao saika velotaraina ireo ray aman-dreny izay manana ireny zaza hafakely ireny. Ny tena olana lehibe hatrehanay ankehitriny dia ny tsy fanananay toerana ngeza kokoa afahana mandray antanana andreo ankizy ireo satria voafetra ihany ny isa afaka raisinay amin'izao fotoana izao nefany tena betsaka isa-taona betsaka ireo ray aman-dreny maniry ny ampiditra ny mpianany ny zanany ato amin'ny centre havana dia lasa voatery zany izahay mandaa ny fikasanany hoe ny fidirana ato satria tsy afaka ny ampiditra ankizy be dia be ato amin'ny centre izahay. Manana zofo atony ankizy rehetra amin'ny fandehanana an-tsekoly ireo zaza hafakely ka tokony hojereny ny fanjakana akaiky ny momba azy ireo sy ny fandraisana izany. Ampahafantarana mandritra ny festival foire région Analamanga ho tanterahana ny faharoapolo hatramin'ny faharoa amby roapolo septambra ho avy izao ny kolontsaina sy ny vokatra mampiavaka ny eto amin'ny faritra Analamanga. Ho hita anatin'izany ireo trano eva sy fampirantiana maro isan-karazany momba ny fambolena sy fiompiana sy ny asa tanana ary ny hajono. Ho tanterahina ny faharoapolo hatramin'ny faharoa amby roapolo septambra ho avy izao eny amin'ny stade Barea Mahamasina ny festival foire région Analamanga izay hetsika ara-kolontsaina sy ara-toekarena entina ampahafantarana ny faritra Analamanga. Isan'ny manohana izany hetsika izany ny avy eo amin'ny Telma Madagasikara. Voalohany indrindra aloha zany ny eo amin'ny lafiny ara-kolontsaina araka ny efa voalaza teo feno spectacle izy io feno animation culturelle moa zany afaka ilazaina azy toy izay. Ao anatin'izay dia betsaka ireo mba hampiray ny faritra Analamanga. Manasa zany izahay ny faritra Bahoavy, manasa izahay mba hitaka navay satria ireny mampiavana, ireny mampiray antsika ka izay indrindra no teny fanevanay hoe isika iray. Manaraka an'izay ary anisan'ny lehibe indrindra dia ny eo amin'ny économique. Araka ny voalaza teo dia foire économique izy io, foire économique ahitana an'ireo mpandraharaha.
Hiavaka amin'ny andiany voalohany ity hetsika ity raha ny fanazavana ary isan'ny carnaval lehibe ny asabotsy 1 septambra miainga eo Analakely. Isan'ny koa ny podium sy ny afomanga eny amin'ny kianjan'ny Barea ary ny fampisehoana sy hetsika maro samihafa. Ndray mbaba amin'ny maresaka avy any ivelany dia alan'any nektaratra no ototon'ny afo any Californie, Los Angeles amin'izao fotoana. Karazana firetana miisa 3 no mandravarava any an-toerana ka hatrany finanana maro no efa rava tanteraka. Sarotra ny fifehezana ny afo no ny maripana ambony any an-toerana izay isan'ny mampitatra aingana ny firetana. Analin'ireo olona tsy maintsy nisorona tamin'ny trano finanany no ny fitaran'ny afo. Nanao fanambarana ny manam-pahefana any an-toerana fa anatin'ny amehana ny Amerikana amin'izao fotoana izao. Dia ny ankotopolasy eto mikovavy no manakatona indray ny fampahalamba tamin'ny ity alina ity. Isaorana fena ianao nanaraka hatramin'ny farany rahampitso amin'ny ora mahazatra mamy fotoana anao indray ny tenako sy ny ekipa ny fampahalamba avao. Mandra-piaona dia samy mitombo fahasoavana. Université PEF, parcours études et formations. Ny fampalalamba vao narahinao teo niaraka tamin'ny UPEF. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampalalamba vao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Rejoignez les universités membres de Get Company International, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Anissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.